dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao teny fampaherezana izao, dia efa afatsika milohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra iray aho, tsy mitsahatra izay ny misaotra midera ary mankalaza ny anaranao noho ny famondramponao sy ny fitiavanao, ary mbola hetezanao ampahery ny vahoakanao manoloana ny toe-javatra mitranga rehetra. Ny ankatahana aminao dia mifanahinao masina no hiasa mandrakariva ao anatin'ny olonao, mba tonga azy hatsapa tanteraka fa tsy misy zavatra tonga ho azy eo amin'ny fiainana, fa zay rehetra mitranga dia avy aminao, ary misy hafatra tianao mampitaina amin'ny isam-batanin'olona tsy hakanavaka manoloana ny toe-javatra misy rehetra. Ianao ilay mandahatra ny andro sy ny fotoana, ianao ilay mampiseho zava-miafina, nao ka hiasa mahery indray, andraisy lahatra ny olonao amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba tsy hifikitra amin'ny fisainana mahanofo, fa mba hanaiky tanteraka. Fa ianao Andriamanitra tsy mba mandao, ary mitanjona kendrenao dia mba hatonga ny vahoakanao hanaiky anao tsy misy fepetra, hanaiky ny fandamina napetraka ao. Dia mahatoky sy mihiny fa ao anatin'ny fotoana foy izay rahana eto dia hanokatra amin'ny masom-panahy tsiraray avy ianao, ary hanambara ny sitraponao mba tonga anay hanaiky tanteraka, tsy hanana fanahiana, fa mba hamela anao hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanay, indrindra ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny. Dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Resaka tsika hoe ny fivavahana tsy mijanona fotsiny ao amin'ny andro anankiray ankanisana ny ampiangonana, fa ny fivavahana fiainana izay iainana andavanandro, mba hahatonga antsika hahatsapa tanteraka mihitsy hoe eo amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, hiditra an-tsehatra mandrakariva Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana izao tsy tapina fiainantsika ny toe-javatra mitranga eo anivon'ny firenena, ary eo amin'ny fanomanana ny fifidianana. Dia indraindray ny olona mametra-panontaniana hoe inona koa moa no idiran'ny fivavahana ao anatin'ny fiainana ara-politika, fa miaraka amin'Andriamanitra tsy filalaovana politika, fa Andriamanitra nefa tompon'ny zavatra rehetra, ary tsy misy zavatra mitranga raha tsy avy amin'Andriamanitra. Kanefa matetika ilay sitrapon'Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny fisainana mahanofo, ary indraindray misy zavatra eritreretin'ny olona tiany ho tanteraka, tsy tanteraka arak'izay, fa arak'izay itiavan'Andriamanitra azy. Ary niresaka tsika hoe milaza fifidianana ve? Ny Baiboly tena misy mihitsy, satria misy rafitra napetrak'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fitantanana ny firenena, na firenena jentilesy io, na ny taranaka voafidy izay firenena ihany koa, ny fireneny zanak'Israely. Miditra an-tsehatra mandrakariva io Andriamanitra io, ary anisan'ny sotomantsika lesona ny izay ilay fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra izay, satria matetika tsy arak'izay itiavantsika azy ny zavatra tian'Andriamanitra ho tanteraka. Ary anisan'ny ohatra anankiray izay niraisintsika teto, ny namahana ny Jesosy ny olona tsomby 5,000 tamin'ny alalan'ny nofo 5 sy hazan-dranon-droa. Taitra ny olona teo anatrehan'izay, ary isaika haka an'i Jesosy, haka an-keriny mba hapetra no mpanjaka. Izay ny sitrapon'ilay vahoaka, fa tsy izay ny sitrapon'i Jesosy. Fa lasa Jesosy niala, satria tsy hiady
hipetraka ho mpanjaka an'izao tontolo izao na dia izay raha ny fanirian'ny olona tsy izay no nahatongavany teto. Raha mijerytsika ny jaona toko fahenina lasa niteraka fanevatevanan'i Jesosy izay tsy fanekena ny sitrapon'ny olona izay. Ary matetika ny toe-javatra mitrango eo amin'ny fiainana dia ahitantsika taratra n'izay sitrapon'Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny sainan'ny olona izay. Daniela dia isan'ny natsapan'izany ary nilaza famarinana lehibe fa Andriamanitra ozy mandahatra ny andro sy ny fotoana, mametraka mpanjaka ary manaisotra mpanjaka, kanefa mampiasa ny olona izy mba hanatanterahany ny sitrapony. Avelany mihitsy ny olona aneo ny safidiny manoloana ny eritreriny, kanefa na dia eo raha izay sitrapon'ny olona izay ny zavatra mitranga tsy izay tian'ny olona akory no tanteraka fa izay sitrak'Andriamanitra. Ary mazava ny teny izay nentsika teto, tenin'Andriamanitra ny dinihantsika ary tsika tsy mivoaka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny afatra nentin'ny Paoly, ny afatra nentin'ny Petera hoe manekeza izay rehetra voatendrin'ny olona ozy, na ny mpanjaka na ny mpanataka. Ary Paoly dia nilaza an'izany hoe tsy misy fahefana tafapetraka mihitsy raha tsy avy amin'Andriamanitra, ary manao antso izy ho an'ny olona izay mentehitra amin'Andriamanitra mba hanaiky ny fahefana lehibe. Fa izay manohatra ny fahefana voatendrin'ny olona io dia manohatra an'Andriamanitra ary ahazo ozina izay manohatra izay fahefana napetrak'Andriamanitra izay. Kanefa ny olona no nataony fitaovana hametraka ny fahefana hitantana ny firenena. Fa matetika nefa rehefa tsy araka ny eritreretin'ilay vahoaka na ny olona sasany ny fanapahan-kevitra raisin'ilay fahefana dia te hanohatra n'izay fahefana izay izy, kanefa tsy hitondra soa azy izay fa hitondra ozina ho azy. Ary izay no mahatonga antsika mandinika ny soratra masina misintona lesona, satria raha mpanompon'Andriamanitra tena hitoromarina tsy handeha endany na amin'iza na amin'iza, fa mamantatra fotsiny sitrapon'Andriamanitra ary mampianatra ny olona mba hanaiky izay sitrapon'Andriamanitra izay. Somary hafahafa ny zavatra nentsika teto satria resaka fahaterahanam-baovao izay mifanitsy indrindra amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny zavatra mitrango eo amin'ny firenena, satria fahaterahanam-baovao dia fiovaam-piainana miala amin'ny zavatra niainana teo aloha ary miandrandra zava-baovao. Ary izay ny antony fifidianana. Raha ny eto amin'ny firenentsika dia takotra izay no mandaha 5 taona, dia isolo no mandaha 5 taona vaovao. Ny dikan'izay dia fiainam-baovao indray tahaka ny moteraka indray, kanefa tsy mitsahatra ny mamerimberina fa tahaka ny zanak'Israely ny ampitan'ny ranomasina mena ihany, milohan'izay mpitanany ranomasina mena, satria ao anatin'io ranomasina mena io fandevenana ilay toetra maha-Egiptiana ary ho ateraka mbo amin'ny fanafahana hiverina ho tena olom-bofidin'Andriamanitra, manaiky ny sitrapon'Andriamanitra dia mibaiko ny men'Andriamanitra. Jehova hiady anareo fa ianareo kosa angina. Ary mibaiko ny zanak'Israely tamin'izany izy hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba mandroso ao anatin'ny fahanginana amin'ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy miala ao amintsika. Ilay tenin'ny Daniel izay farisendahatra avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra no mametraka mpanjaka, Andriamanitra no manaisotra mpanjaka, kanefa tsy hoe iny Andriamanitra nandeha ny teny mivantana ho amin'ny olona hoe ty, fa mampiasa izy ny olona manolotra izay safidiny dia Andriamanitra ny tompony fanekeny, tompony fanapahan-kevitra farany. Ary izay ny sotomintsika ao anatin'ny tantara ny voasoratra tamin'ny Samuel voalohany toko 9:20. Saoly ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany. Ary eto no ahitantsika taratra kely mahakasika ny safidin'ny olona
manoloana ny olona tiany apetraka ho mpanjaka satria Jehova no mahafantatra fa tsy tokony ho mpanjaka intsony Saoly. Samuela voalohany toko 5:12 vakitsika hatramin'ny 9 voalohany dia hoentintsika tsy moramora ny fanazavana izay mampiseho atsika le kandida natolotra sy ny safidy napetrak'Andriamanitra. Aroa Jehova tamin'ny Samuela mandra-poviana ozy no aleo olovanao an Saoly, nefa zao efa nandao azy tsy ho mpanjakan'ny Israely. Feno de l'huile mitandroko ka mandehana ozy fa irahako ho an'ny Jesse Bethlehemita ianao, fefa nahita mpanjaka ho ao amin'ny zanany aho. Zay le fisainan'i Jehova nyresaka tamin'ny mpaminany anankiray, ary matetika amin'ny mpaminany dia ifampiresahan'Andriamanitra dia mimelo ny amin'ny fikasana tiano tanterahana. Kanefa nanatra teto Jehova tsy niteny mihitsy tamin'ny Samuely iza le atao mpanjaka, fa irahany fotsiny izy fa misy mpanjaka efa nomanin'i Jehova isolo an'i Saoly fa tsy nankasitrahan'i Jehova intsony Saoly, na tiany Saoly ary mipetraka eo amin'ilay fitondrana. Rehefa Jehova no manapa-kevitra hoe aha, mitsahatra ianao dia tsy maintsy mitsahatra. Rehefa Jehova no manapa-kevitra hoe misy mpanjaka asolo anao dia afa misainana avy amin'Andriamanitra no hipetrahany iny mpanjaka iny, satria tsy misy mpanjaka tafapetraka zany na eo amin'ny heverina fa firenena jentilesa na firenena matahotra an'Andriamanitra afa-tsy avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ary raha mandinika ny baiboly tanteraka isika dia mahita an'izany mihitsy. Tamin'ny andron'i Daniel, Nebukadnezara ny mpanjakan'ny Babilôna, tsy tonga teo Nebukadnezara fa avy amin'Andriamanitra nipetrahany teo, anatanterahany ny sitrapony mba hahafantarany Babilôna fa Jehova no Andriamanitra, ary mba hinonony Israely ihany koa fa tsy manary azy Jehova. Ary nandritra ny fifandimbiasa mpahefana tao Babilôna, satria tapitra ny fanjakana Babilôniana dia ny zavatra nitranga tonga ny vanim-potoana anankiray voatendrin'i Jehova dia nidimbiasan'ny fanjakana Mediana sy Persiana, naneraka ny Darius izy Kyrus, mpanjaka jentilesa, kanefa ny filazan'i Jehova azy dia mpanompony olom-bohosiny na dia jentilesa ary anatanterahana ny sitrapony. Ary zay zavatra izay no jerevantsika eto, irahana Samuela ho any amin'ny Jesse Bethlehemita fa ozy lazain'i Jehova hoe efa nahita mpanjaka ho amin'ny zanany aho, tsy anankiray ny zanak' Jesse. Fa hoy Samuela, ataoko ahoana ozy ny fandeha, fa raha reny Saoly zany moa tsy vonony aho. Aroa Jehova, mitondra omby vavikely ianao ka lazao hoe avy ambony zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova, ary antsoa Jesse mba ho any amin'ny fanatitra, ary zao nampahafantatra anao zay ataonao ka dia hosorana ho aho. Zay ho lazaiko aminao. Natahotra ihany Samuela na dia mpaminany aza, satria tsy refesy mandidy i Saoly. Ho vonony ange raha ho tenenina hoe tena ianao nge tsy sitraky Jehova intsony fa isy mpanjaka ho asolo anao hoe. Kanefa rehefa Jehova maniraka ninonina zavatra mitrangana mafy ary dia tsy maintsy manatanteraka an'izany. Ny 14 ka hatramin'ny 15 ary Samuela nanao izay nolazain'i Jehova dia tonga tao Betlehema ary nitsena azy tamin'ny kofotra ny loholona tao tanàna ka nanao hoe fihavanana va no hevinao. Aroa izy fihavanana avy ambony zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova, amasino ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra, dia no amasino ny Jesse sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Tsisy akanavaka ireo zanak' Jesse ireo, ary azo antoka fa betsaka ny olona nanaraka azy dia ho natrehany izany rehetrarehetra izany. Fa ny zavatra nanaitra nefa dia ity, tsy tonga dia nanendry mpanjaka, fa le famonoana zavatra atao fanatitra dia midika fivavahana napetraka teo anatrehan'Andriamanitra mba hisintomana ny sain'ny olona hoe afa amin'i Jehova ny fanapahan-kevitra. Fivavahana no natao melo, vita ny fivavahana izay fo anomboka amin'izay le fanendrena
ny mpanjaka zay isolo any Saoly ny 9 ka hatramin'ny 10 de jerevitsika fa io le tandindo ny fanolorana kandida, tandindo ny fifidianana, mahatonga antsika miresaka hoe miditra an-tsehatra mihitsy anke Jehovah eo anatrehany toejava misy rehetra, satria na mino ny olona na tsy mino de ny zavatra mitranga de Jehovah ny tompo ny fandaharana. Ary io nahatonga antsika miresaka hoe tena kristianina daholo inge ny akamaroan'ny malagasy ireo kandida rehetrarehetra ireo tena kristianina miantso ny anaran'Andriamanitra ary ngamitsika mahare ao anatin'ny teny izay ambarany kandida rehetra sy ny mpomba azy fa manantena fa miaraka amin'Andriamanitra izy de andresika nefa mifanohatra ny zavatra teneniny, lasa tediavin'le olona rehetra ho atao fitaovan'Andriamanitra anatanterahany ny sitrapony, kanefa raha ny tena marina tsy matoky an'Andriamanitra. Zao fifidianana zao ange de entin'Andriamanitra izahana toetra ny kristianina, manam-pinoana marina ve le kristianina, manaiky ny tenin'Andriamanitra ve le kristianina, manaiky ny mpanjaka apetrak'Andriamanitra ve le kristianina. Satria raha miverintsika any amin'ny fiampitanan'ny ranomasina mena ny afatra napetraka Jehovah de tsotra, Jehovah iado anareo fa nareo angina, ka raha manam-pinoana marina ny kristianina tsy mitabataba ao anatin'izao zavatsarotra andalovan'izao fa mangina fotsiny fa mamela an'Andriamanitra hiasa. Kanefa na iodika vitsika na iodika vanana de misy foana ny diso hevitra hitabataba, satria mandeha araka ny sitrapony, araka ny fisainana mahanofo, manana zay hoeritreretiny mba ho tanteraka, tsy voasakany zany rehetrarehetra zany. Fa raha tonga saina ny kristianina ary zay no mahatonga antsika miresaka manao antso ho ampitondra fivavahana, aza de miditra lalina loatra amina resaka adihevitra fa tao amin'ny olona andinika ny soratra masina mampianara ny vahoaka angina. Fa raha manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra de Jehovah ny ady ozy ny dikan'izany na inona ho atao amin'ny olona de Jehovah no hiady, ka tsy arak'izay eritreretin'ny olona fa lasa hitataratra rehefa tonga amin'ny toejavatra sarotra tahaka an'izao. Tsy manam-pinoana isika kristianina, tsy manaiky mangina isika kristianina kanefa miantso an'Andriamanitra, ka raha voantsika tsy mahay mangina de zao avelan'Andriamanitra andeha araka ny sitrapontsika fa hitady ny vokany eo avokoa ny tsy mahay mangina rehetrarehetra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Fa na inona antony ny fisainan'Andriamanitra tsy taka ny fisainan'ny olona. De inona ny zavatra mitranga ny 9 ka hatramin'ny 10 no tonga ireo izy de nijery ny Eliaba izy ka nanao hoe ny voahosotry Jehovah tokoa ity eo anatrehany, isan'ny zanak' Jesse, raha nitsanganany, raha ny heriny, raha ny tanjany, raha ny alavany, raha ny voninahiny. De zao tonga de nieritreritra mihitsy hoe io no voahosotry Jehovah, ary io le kandida voalohany natolotra hoe tena tia mihitsy ny voahosotry Jehovah. Zay le safidy apetrak'Andriamanitra amin'ny olona, avelany mihitsy ny olona aneo safidiny. Ohatran'ny sady fanolorana kandida no manomboka sady amin'ny fifidianana, kanefa tao amin'Andriamanitra koa amantatra ny sitrapon'Andriamanitra de inona nefa ny valitenin'i Jehovah. Ary hoy Jehovah tamin'ny Samuel, aza mijery ny tarehany na ny aviny nitsanganany fefa nilavika izy. Tsy mba toy ny fijerin'ny olona ozy ny fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Ary zay toe-javatra zay tsy tsapan'ny olona, tsy zavatra ivelany no hitarafan'Andriamanitra ny olona teny apetraka, fa mijery le fo mahitsy ao anatin'ny olona. Matahotra ny Jehovah ve? Olona feno fandeferana ve?
nankasitrahan'i Jehova ve fa na Samoela mpaminany aza teto de voafitaka rehefa nahitany Eliaba, ary tsy arakarak'izay nieritreretin'izy ireo fa matoa naharoso teo Eliaba, de zay le safidin'ny olona hoe ty zay le kandida natolotra fa saingy Jehova nampafantatra any Samuela tsy izy nivozotra Jehova fa tsy pataka amin'ny fijerin'ny olona ozy ny fijerin'i Jehova fa ny olona mijery ny seho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jese niantso any Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuela fa mivaly teny avy amin'ny Jehova nefa de zao fa hoy izy tsy tia no finoany fidian'i Jehova, navelona ny Jehova mihitsy hanolotra kandida. Ary Jese nampandalo any Samy indray fa hoy izy tsy tia no fidian'i Jehova, efa kandida telo no nandeha teo ary natolotra arak'izay fomba fijery azy, arak'izay mety ho heverina fa fanendrehana reto sy reto sy reto ka raha tsy tia de hito. Ary azo antoka fa zanak' Jese reo nasesiny hatramin'ny zokiny indrindra fa saingy tsy nisy nankasitrahan'i Jehova na de ndray aza. Ary Jese ozy de nampandalo any Samy indray fa hoy izy tsy tia no fidian'i Jehova. Ary Jese nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samuela fa hoy Samuela tamin'i Jese tsy nofidian'i Jehova ireto. Zay rehetra natolotra teo zany araky ny fisainana manofa, araky ny eritreritry Samuela, araky ny eritreretin'ny Jese sy arakaraky ny fijerin'ny olona. De zao ohatrany variana ny olona hoe fa hoana ihany satria zay natolotra tsisy nankasitrahan'i Jehova. Ary azo antoka fa nifandray tamin'i Jehova i Samuela fa tsy arak'izay nieritreretin'ny Samuela azy hoe tsy tiako ty, fa nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy ary nibitsika tamin'i Samuela. Jehova tsy misy na de iray ary amin'ireo kandida rehetrarehetra natolotra ireo nankasitrahan'i Jehova. Tonga saina ihany Samuela tamin'ny farany de nanontany an'i Jese, ary hoy Samuela tamin'i Jese tapitra eto avokoa va ny zanako lahy rehetra? De hoy izy ny faralahy no sisa ozy fa miandrondra izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jese manirahaka azy fa tsy hipetraka inany sika mandra-patongany eto. Nieritreretina fa ty faralahy ty tsy io le nankasitrahan'i Jehova, zandry indrindra tamin'ireo kandida natolotra ireo. Soratra masina ny resahantsika reo de lasa eritreritra tsika fa le fisainan'ny olona de mieritreritra io faralahy io ve no ho atolotra eo, fa tonga de samy nieritreritra hoe aloha reto zokony reto no alefa fa gaga izy rehetrarehetra, tsy nisy niekena na de ndray aza. De nanontany Samuela tapitra eto avokoa ve ny zanako lahy rehetra? De ozy hoe mbola misy faralahiny, ary le faralahy azy de niandriondry ny asany kanefa de nibaiko ny Samuela tanaloha alay ve izy fa tsy misy mihinan-kanina eto mandra-patongany eto. De naniraka izy ozy 12 ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady barimaso no tsara tare. Ary Jehova mitsangana osory izy fa io no izy. Mba laifisaraintsaina ny zavatra tao an-tsainy Jese, mba laifisaraintsainy zay mety ho toe-panahiny ny zokony ty faralahy ty. Nahita hoe tele faralahy le nasaina niandrondro tary le fanirakiraka tary, io no hosorana fa tsy maintsy niteraka fahasorenana, niteraka fahasorana tsy ao anatin'izay eritreretin'ny akamaroan'ny olona no voafidy hosorana ho mpanjaka. Mena vola izy zo sady barimaso no tsara tare. Ary Jehova mitsangana hosory izy fa io no izy.
Ary Samuela ozy nandray mitandroka feno dilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany, ary ny fanahany Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny dia nitsangana Samuela ozy ka nakandrama. Alaivitsika sary an-tsaina amin'izany, tsy arak'ilay sitrapon'ny olona no tanteraka mandrakariva manamarina fa Jehova no nametraka mpanjaka, izy no namesotra mpanjaka, kanefa Jehova manaja ny safidin'ny olona. Fa fizahan'Andriamanitra toetra n'le olona zay le safidina apetran'izay hoe atolory zay fantatrareo sy eritreretanareo hosorana ho mpanjaka, avela ny safidy tanteraka mihitsy. Fa dia zay mitranga teo dia naseho fa tsy sitraky Jehova. Inona ny tanjona kendren'i Jehova? Anaiky ny sitrapon'Andriamanitra ve reto olona reto? Satria tsy vitany hoe Jesse, tsy vitany hoe reo zanaky Jesse rehetrarehetra io valon-dralahy reo zanan'ireo. Fa hatramin'ny Saoly mpanjaka ihany koa dia tsy maintsy ampahafantarina azy fa isy olona izay tsy maintsy apetraka andimby azy. Teo anatrehan'izay ary Saoly dia mpanjaka miavonavona, tsy refesy mandidy, lipa-efany, ary tsy mora aminy zany hoe ongotana teo amin'ny toeran'izany, azo antoka tanteraka mihitsy. Fa tsy ho zakany ny eritreriny zay safidy napetraka Andriamanitra zay. Kanefa dia nitanjona kendren'Andriamanitra dia zao ny ahafantaran'ny olona fa na inona eritreriny dia sitraky Jehova. Zay sitraky Jehova ihany no tanteraka. Tovolahy kely anankiray tsy nampozina, faralahy any am-piandrasan'ondry no nantsoina, ary Davida nantsoina tonga teo. Izy tsy nieritreritra mihitsy ary tsy faniriny mihitsy zany ho tonga ho mpanjaka zany, fa na izy ara mety ho gaga ihany hoe fa inona ty zavatra mitranga ty. Kanefa izy tsy nandà ny sitrapon'Andriamanitra, nanaiky nosorana, nanaiky ny fahefana zay napetraka Andriamanitra taminy, dia io no voafidy. Olona tsy nampozina. Ny zavatra azo antoka dia zao, tsy maintsy hiteraka fialonana io, tsy maintsy hiteraka fanenjehana, tsy maintsy hiteraka korotana. Eo anivony na dia Saoly mpanjaka azy, eo anivony zanak'Israely, eo anivony reto mpiray-tam-po aminy, zay tena nieritreritra fa kandida antonona tokony hitantana firenena, kanefa any amin'le tsy nieritreretana no voafidin'i Jehova. Dia zazalahy mena volo, bary maso, tsara tarehy mitsangana ozy, hosory izy, fa io no izy. Tsy arak'izay eritreretintsika azy ny sitrapon'Andriamanitra, fa na dia olona nosorana teo anatrehan'ny ralahany azy, zany hoe teto dia nampahafantarina ny ralahany zay le fanosorana azy zay hoe ty no mpanjaka hitantana ny zanak'Israely. Fa tamin'io tsy mbola nandray fahefana nefa Davida, satria mbola velona teo Saoly, tsy mbola nionga ny Saoly, fa nampahafantarina fotsiny hoe io le kandida napetraka Andriamanitra ary tsy maintsy ho tanteraka, tsy maintsy ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa mialohany ny anatanterahana azy, mbola be dia be ny fizahany-toetra nandalovan'i Davida mba ho hitan'ny olona rehetra, ho hitan'ny Saoly, ho hitan'ny miaramila rehetra manahoana le olona voatendrin'Andriamanitra, nizahana toetra tamin'ny toe-javatra nitranga nanjo ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zay ho jerevantsika ihany. Fa Jehova nge tsy tonga dia napetrapetrany fotsiny teo io, fa le safidy ny Jehova, le mpanjaka tiany apetraka, dia niporofony teo anatrehan'ny olona hoe aha, tsy tonga ho azy ny antony fifidianana n'ity bary maso, mena volo, tsara tarehy, ty faralahy ty, fa aleo ny masonareo no ahita, mba hatonga ny olona ho resy lahatra tanteraka rehefa avy eo hoe le voahosotry Jehova tokoa ty,
araka nyresantsika hoe na de nosorana teo anatrehan'ny rahalahy ny dikany zany de hoe nampahafantarina ny rahalahiny nampahafantarina ny jese nampahafantarina ny samoela sy zay olona tonga teo fa io no apetraka ho mpanjaka fa mbola tsy nandray fahefana izy teto fa mbola navelan'andriamanitra isaoly mbola hitoy hitantana ny firenen'ny zanak'Israely kanefa teo anatrehan'izany navelan'andriamanitra hitranga koa ny toe-javatra sarotra zay nampikorotana ny firenen'ny Israely ary niditra anjara teo anatrehan'izay zavatsarotra zay mba hamany olana ty Davidy ty na de tsy mbola mpanjaka azy mba ho hitan'ny vahoaka le safidy napetrak'andriamanitra fa tsy mifidifidy olona foana eo andriamanitra io ary zay mahatonga atsika miresaka hoe miditra mihitsy andriamanitra ao anatin'ny fametrahana mpanjaka fa le safidin'andriamanitra tsy araka le safidin'ny olona fa efa misy olom-botendriny karaha ty Samuela voalohany toko 4:20 ty andehitsika tsy hijery izy io fa andehitsika hijery ny soratra masina hoe manana an'io faralahy io andriamanitra manana an'io mena volo io andriamanitra manana an'io barimaso io andriamanitra manana an'io zazalahy tsara tare io andriamanitra tia ny apetraka fa tsy mora ny zavatra an-dalovany teraka fisedrana mafy andalo olana kanefa hopory fon'andriamanitra fa tsy misy afa-tsy ty barimaso ty io mafaka hitantana ny firenen'ny Israely ohatra zay ary zay no jerevantsika mba tonga sainatsika hoe andriamanitra nge mandahatra ny andro sy ny fotoany andriamanitra nge manaisitra mpanjaka sy mametraka mpanjaka manana an'izay olona safidiny andriamanitra fa tokony hotadiditsika fa velany mihitsy nge tsika n'olotra kandida velany mihitsy tsika hiditra ny fifidianany sitrapon'andriamanitra ary io no natonga atsika nyresaka hoe manany safidiny tsiraray avy fa inona ny tokony ataotsika maneko hoe fahefana lehibe de mifidiana de aza mety korotanin'ny olona ny amin'ny safidy tianao apetraka na izy na izy fa matoa natsidika teo reo kandida rehetrarehetra eo hatramin'ny Eliaby le izy valon-dralahy avy amin'andriamanitra daholo no natonga an'izay safidin'ny olona zay fa andriamanitra ny tompo ny fanapahan-kevitra rehefa avy eo tompo ny pourcentage mba fahana mametraka le olona voatendriny fa ny zavatra angatahan'andriamanitra fotsiny de tsotra manekezy rehetra voatendrin'ny olona ozy na ny mpanjaka na ny mpanapaka fa hopory fon'andriamanitra fa zay apetrany eo de misy antony manokana satria andriamanitra no mahafantatra ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana ary Davidy raha nosorana teto tsy mahafantatra ankezy ny zavatra hitranga rehefa avy eo zay ho jerevantsika kely hoe inona ny fomba nataon'i Jehova nandresena lahatra ny vahoaka mba hanaiky fa io Davidy io nolom-bahositra fa tsy mora nefa ny zavatra nianjady tamin'ny Davidy ka matoky sy mino fa samy isaintsaintsika manoloana ny toe zavatra mitranga miverina mandrakariva raha tena kristianina manam-pinoana manginy avelao Jehova ny ady fa io andriamanitra ivavahantsika io fantany manjoa atsika tsiraray avy fa na de tsy akasitra atsika azy hoe ty mipetraka eto rehefa izay ny sitrapon'andriamanitra tsy afaka misakana sitrapon'andriamanitra sika ka raha mahatoky an'andriamanitra tsika de ny mangina ny mety avelao andriamanitra no iazy izy ny mahafantatra zay maso ny firenetsika ary de mbola manao antso ihany ho an'ny mpitondra fivavahana miverina foana ary amin'ny Jeremia toko 7:20 inona ary ny tokony atao ny vahoaka malagasy raha tena mpivavaka izy hatramin'ny kandida hatramin'ny tompona ndraikitra ara-pivavahana mandresy lahatra ny olona anginy ary mitondram-bavaka ny firenena mitondram-bavaka ny kandida rehetra zay milatsaka na izy kandida angina na izy kandida hitabataba hitondra ambavaka satria
raha malagasy daholo ireo tsy tokony isy ady fa tokony hitodika amin'Andriamanitra, satria raha samy miantso an'Andriamanitra tokana ny Andriamanitra zay ivavahantsika, ka raha tokana ny Andriamanitra zay ivavahantsika de tokana koa ny safidin'Andriamanitra fa velantsika hiditra ntsehatra amin'izay safidy zay, izahany toetra antsika hoe manaky ny sitrapon'Andriamanitra ve sa tsy. Jeremia 7:27 ary katsao zay edanany tanàna zay nampandehanako anareo ho babo ary mivavaha amin'i Jehova ho azy, fa raha miadana izy de mba hiadana koa ianareo. Ny fivavahanareo olona raha tena kristianina marina manoloana ny savorivory zay mitranga de mitondra an'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Jereo tompo zao nytoejavatra misy eto amin'ny firenena, kanefa mamindra fo voaka ny sitraponao no tanteraka ary meo fanahy endry ny vahoaka malagasy mba hanaiky ny olona zay apetraka ao amin'izay vanim-potoana zay miroso amin'ny fiadanana, ary raha miadana ny tany miadana sika. Voninahitro amin'Andriamanitra rery any vavakisika, satranao Jehovah-Andriamanitra ray ny amin'ny teninao indray zay tonga ampieritreretana anay manoloana ny toejavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao. Toko sy mino izay fa Andriamanitra mahafantatra ny soan'ny firenena ianao de onena manoloana ny fahantrana, manoloana ny ady atrehana, kanefa Andriamanitra tsy mipetrapetra-potsiny ianao fa mihevitra zay ahatonga fiadanana aminay tsirairay avy, de andresy lahatra ny olonao ianao tompo mba hahay angina manoloana ny sitraponao. De ianao le mandahatra ny andro sy ny fotoana, ianao le mametraka mpanjaka, manaisitra mpanjaka, de mametraka ny firenena mipera-tananao mivavaka ho amin'ny kandida rehetra tsy akanavaka mba hanaiky taka ny zanak'Israely, na de faralahy kely baribary masomena volom-piandrondry azy, raha zay ny sitrakao de ampanikeo ny vahoakanao tompo, anaiky fandamina napetraka ao. De misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, anao na fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.